ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa ny famorana na tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Galatiana 5:1-9. Ny finoana marina araka ny voalaza ny vakiteny sy ny lohateny teo dia izao. Misy fomba fiasan'ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Dia ny finoana marina dia miasa amin'ny fitiavana. Ary io fitiavana io dia avy amin'i Jesosy Kristy izay manolotra ny aino antsika. Rehefa velomam-po izany fitiavana izany dia mampiraintsika amin'ny hafa ary manadio ny fanahy amin'ny fitiavan-tena. Tsy fihetseham-po fotsiny izany fa fitsipika mihitsy, fitsipika velona izay tarihin'ny fanahy-masina. Io finoana miasa amin'ny fitiavana io dia miseho amin'ny asa feno famondram-po sy fitiavana ny hafa. Naverimbery ny mofinaina nandritran'izay fotoana niarahantsika izay fa ny olona mihinana Jesosy Kristy dia mila manampy ny hafa. Izay le voalazany tenin'Andriamanitra ny madinika eo anilantsika mandrakariva. Mila asehoantsika eo anatrehan'izy ireny ny fahatsaran'Andriamanitra. Manampy ny hafa isika, fanampiana ny mahantra, famahana ny fahorian'ny hafa ary fanehoana fahalemem-panahy amin'ny manodidina antsika tsiraray avy. Izany no mitondra fitahiana ho anao sy ny ankonanao, mitondra fitahiana ho ahy, mitondra fitahiana manokana ho anao, fiadanana ho anao sy fahazavana eo amin'ny fiainany mino ary mampiseho ny famarinana avy amin'Andriamanitra. Ny finoana marina dia miasa amin'ny fitiavana araka ny voalaza teo. Tsy finoana fotsiny fa miseho amin'ny fitiavana avy amin'i Jesosy Kristy mihitsy. Ny fitiavana dia manadio ny fo. Mila manam-pitiavana isika satria ny fitiavana dia manadio ny fo. Manala ny fitiavan-tena izany fitiavana izany ary mampiray antsika amin'ny hafa ihany koa izany fitiavana izany. Ny finoana dia aseho amin'ny asa araka ny fampiresahana teo satria fanampiana ny hafa ao anatin'izany asa izany, manampy ny hafa ianao, manana fahalemem-panahy ianao, manana fanetretena ianao, tia mamindra fo ianao. Ary eo anatin'izany ihany koa dia misy valiny ny finoana sy ny fitahiana. Ny fiainana feno finoana ry rahalahy, ranabavy malala dia izao. Ny fiainana feno finoana sy fitiavana dia mitondra fahazavana sy atsapana ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy. Aoka isika hanana finoana velona izay miasa amin'ny fitiavana ka haneho izany amin'ny asa, haneho izany eo amin'ny tontolo misy antsika, haneho izany amin'ny fiainana isan'andro mba ho tonga fahazavana ho an'ny hafa isika. Satria izany no sitrapon'i Jesosy Kristy maizina ny tontolo izay misy antsika dia isika aoka ho tonga fahazavana, ampahery, ampitraka, anambara ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo tontolo izay misy antsika, amin'ny manodidina izay misy aisy ho anao. Andeontsika hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny teninao tamin'ity anio ity. Meteza hamendra fo aminay, meteza hikasika anay tsiraray avy, ary aoka ho voavela heloka izahay, ary ny teninao dia hipakalalina any anatinay, ka izany teny izany dia hiasa eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.